Ampifaliana indray no hanolorana ny arahaba ho anao mpanaraka ny fandarana fantarony marina ary tsy adino ihany koa no mankasitraka ny MCTV izay mikarakara n'izao fandarana izao. Ny loha hevitra izay fampizarana amintsika androany dia hoe ny krismasy, ny dadabe noely, ny arbre de Noël sy ny sisa mahakasika an'izay azon'ny kristianina atao ve ny mankalaza an'ireny ara-baiboly ve ireny zavatra ireny. Ny tsoantsika voalohany indrindra aloha dia ny krismasy azon'ny kristianina atao ve ny mankalaza ny krismasy ara-baiboly ve ny krismasy. Hovalintsika avy hatrany izay azon'ny kristianina atao tsara mihitsy ny mankalaza ny krismasy satria ny ankalazana ny krismasy dia ny nahatongavan'ny mpamonjy ny nahatongavan'ny kristy ho antsika hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Izay zany ny antony mahatonga ny kristianina mankalaza ny krismasy ary rehefa tonga ny mpamonjy tamin'izany fotoana izany ao anatin'ny filazantsara amin'ny Mateo zany dia ny anjelin'Andriamanitra rehetra ihany koa dia ny ankoka sy nankalaza n'izany fahatongavan'ny mpamonjy zany. Ka noho izany dia azontsika atao tsara mihitsy ho antsika kristianina ny mankalaza ny krismasy. Eto dia tiana tsimpiana hoe tsy mankalaza ny daty fitsingerenan'ny taona nahaterahany Jesosy akory ny kristianina amin'ny krismasy tsy mankalaza ny daty d'anniversaire an' Jesosy tsy izay ilay ankalazaina satria Jesosy dia tsy teraka 25 décembre. Ny 25 décembre moa dia anisan'ny samy manana ny heviny avokoa ny tsirairay avy mahakasika an'izay hoe fety ny 25 décembre zay. Anisan'ny origine ny 25 décembre zao dia fety païenne na hoe fety ny jentilisa izay mankalaza ny Andriamanitra masoandro izay zany ny heveran'ilay 25 décembre fa tsy izay mihitsy nefa ilay ankalazain'ny kristianina fa samy hafa amin'izay. Misy ihany koa ny manao ny 25 décembre ho fety commercial fa tsy izay ihany koa ilay ankalazain'ny kristianina fa mahatonga ny kristianina mankalaza ilay 25 décembre dia io zany ny andro universel izay nekena maneran-tany fa ankalazana ny fahatongavan'ny mpamonjy hamonjy an'izao tontolo izao. Izay zany mahatonga antsika kristianina hoe mahatsiaro sy mankalaza an'izay krismasy izay. Ka noho izany dia azontsika kristianina atao tsara mihitsy ny mankalaza ny krismasy fa tsy ao anatiny hoe mankalaza ny daty d'anniversaire an' Jesosy dia tsy ao anatiny ihany koa hoe mankalaza n'ilay Jesosy mbola voateraka mbola kely tsy Jesosy zazakely koa zany no ankalazaintsika ao anatin'izany hoe krismasy izany satria Jesosy amin'izao fotoana izao dia efa eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra izy, efa any an-danitra izy ka tsy ilay Jesosy izay zazakely vao tonga ihany koa zany no ankalazaintsika kristianina ao anatin'izay hoe fetin'ny krismasy zay. Tsara ihany tsinona manipika an'izay zavatra izay. Dia tsy ilay daty 25 décembre koa ny tena ankalazaintsika, tsy ilay andro ny tena ankalazaintsika satria araka ny voalazako teo dia origine païenne ilay fetin'ny 25 décembre ka tsy mankalaza andro isika. Eny fa na ny andro nge ny andro izay iainantsika ataontsika hoe ny jour de la semaine latsinainy, talata, ny larobia, lakamisy, zoma sy ny sabotsy sy ny alahady dia samy manana ny tantarany avokoa ireo daty rehetrarehetra ireo izay niainga avy tamin'ny calendrier grégorien. Aka ohatra vitsivitsy fotsiny ohatra hoe ny ataontsika hoe ny jeudi ny alakamisy zao dia andro ny Andriamanitra Zeus izay Andriamanitra ny jentilisa, Andriamanitra hafa zany. Dia ohatr'izay koa zao ny asabotsy ny samedi na ny saturday moa zany amin'ny teny anglisy dia Andriamanitra andro anankiray izay fankalazana ny Saturne anankiroa zany hoe Andriamanitra Saturne anankiroa ihany koa zany. Dia ohatr'izay koa ny andro hafa ohatra ny talata gorobaka, ny alatsinainy koa dia misy dikany, ny alakamisy misy dikany daholo ny andro rehetrarehetra izany hoe tiany devolo alaina ho azy daholo ny andro rehetrarehetra ao anatin'ny jour de la semaine. Kanefa ny andro rehetra dia an'Andriamanitra avokoa, tsy any devolo ny andro fa an'Andriamanitra avokoa ny andro ary afaka hitorinan'ny filazantsara avokoa ny andro rehetrarehetra. Izany hoe ny krismasy dia fotoana anankiray izay occasion tsara indrindra koa ahafahana mitory ny filazantsara. Io zany ny fotoana anankiray koa izay ahafahana mizara ny fahamarinana, ny vaovao mahafaly dia izany hoe nahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany izany. Ary raha ny tena izy tsy tokony hoe ny krismasy ihany no ahafahana atsiarovana an'izany hoe nahatongavan'i Jesosy zany fa tokony isan'andro mihitsy ny kristianina dia mahatsiaro an'izany foana satria isan'andro nge dia tokony
mitory ny vaovao mahafaly foana tokony matsiaro foana tsika zanak'olombelona hoe efa nanolotra ny zanany lahatokanaandriamanitra mba hitondra ny famonjena ho antsika zanak'olombelona ka tsy sakany krismasy ihany tokony matsiaro an'izany nahatongavany kristy zany fa tokony hoe isan'andro mihitsy ny sika rehetrarehetra dia mitory an'izany sy matsiaro an'izany foana fa zava-dehibe tsinona zany nahatongavan' jesosy zany raha tsy tonga kristy dia foana ny filazantsara raha tsy tonga jesosy dia maty ny fahotantsika ihany sika ary very mandrakizay tafasaraka tamin'andriamanitra isika ary zany mahazava-dehibe an'izany hoe fahatsiarovana ny niavian'ny kristy zany satria ny antony nahatongavan' jesosy dia ho famonjena antsika ho amin'ny fahotantsika fampihavanana antsika amin'andriamanitra dia izay mahatonga antsika kristianina afaka mankalaza ary tokony mankalaza ny krismasy. Ho resantsika manaraka indray hoe ny resaka dadabe noely ny arbre de noël ny resaka sapin ny lutin sy ireo karazana zavatra maro makasika ny noely indray ireny zavatra ireny dia zavatra tsy ara-tsoratra masina tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly makasika ny hoe dadabe noely ny lutin sy ny rehetrarehetra fa reny dia zavatra miforonona taty aoriana izay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra satria misy zavatra hafa mihitsy ao ambadika izy lasa misy finoana hafa lasa misy esprit de noël zay zavatra hafa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra mihitsy ny ao anatin'ireny zavatra reny ka tsy tokony ankalazan'ireny tsika kristiana dia tsy tokony hino na ampianatra ny ankizy kely an'ireny resaka père noël sy ny lutin sy ny rehetrarehetra reny satria ireny dia zavatra anganongano taty aoriana zavatra nampidirina taty aoriana fa tsy ao anatin'ny baiboly ka noho izany sika dia tsy tokony ankalaza ary tsy tokony ino an'ireny zavatra ireny tsy tokony pratike sika kanefa raha azo sika atao ihany koa nefa ny midécorer ny tokantranontsika zany hoe isika kristianina dia afaka manao ny décoration ny tokantrano fa tsy miainga amin'ilay finoana ny resaka esprit de noël resaka dadabe noely sy ny sapin de noël sy ny rehetrarehetra no ifitorana amin'izany fanaovana décoration zany fa inona moa ny mahatonga anao hoe tsy tokony afaka midécorer ny tokantranonao manadio ny tranonao rehefa fety manaingo ny tranonao tsy misy maharatsy an'izany mihitsy fa raha ohatra ilay izy ka hoe mifototra amin'ilay hoe esprit de noël le resaka dadabe noely sy ny makasika an'izay dia amin'izay fotoan'izay tsy inona le izy lasa mivadika finoana hafa le izy dia izay zavatra izay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra fa raha ohatra hoe fankalazana ny avian'ilay mpamonjy ny avian'i jesosy kristy izany mahatonga antsika hoe mifaly mifety manaingo ny tokantranontsika dia tsy misy maharatsy an'izany zavatra zany ary ny krismasy dia fety anankiray izay fety chrétien izay anisan'ny mampiavaka antsika kristianina manokana ekena maneran-tany io fety io noho izany dia zava-dehibe satria na ny finoana hafa zany dia miezaka mampiditra ny fetiny ao anatin'ny calendrier ohatra zao ny musulman dia manana fety maromaro izy ao anatin'ny taona izay ampidirina ao anatin'ny ampidirina ao anatin'ny calendrier mihitsy ary ajain'ny fanjakana na ny secteur privé ihany koa dia manaja an'izany ka lasa misy andro tsy fiasana vokatrizay fetin'ny musulman zay dia maninona moa tsika kristianina koa manaja ny fetintsika ihany koa anatin'izay hoe matsiaro an'ilay nahatongavany jesosy kristy satria jesosy ange nohivon'ny krismasy jesosy nohivon'ny krismasy ny zavatra fantatra voalohany sy ankalazaina voalohany anatin'izany krismasy zany dia hoe ny nahatongavany jesosy ka raha izany no ankalazaina dia tsy misy maharatsy an'izany fa tokony ataontsika kristianina isan'andro mihitsy ary mankalazana izany hoe nahatongavany jesosy izany dia izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity akasitrany ianao izay nanaraka hatramin'ny farany dia efa mirary fety feno fiadanana feno fiarovan'andriamanitra ary feno filaminana sahady ho antsika rehetrarehetra dia mirary soa antsika rehetra dia samy tahiny jesosy daholo.